Asidra ampiainana Idasioli ary Liva miaraka amin'ny falsi Rakoto no anome aina ny tantara. Tovo Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanady tosy. Voatazona diabonja tokoa izay mivady zao. Voapanga hoe nampiorory sy nandratra olona. Angamba tsy toy izao ty fiainan'ity raha mba nanakatoraka ihany zahay. Saingy tsy izany fa mifanohitra aza. Raha mba nanambola azy nitsaboana an'ilay tovovavy sy madama mantsy izay dia na tsy afaka avy hatrany raha mba niena ihany sazy. Zaho tia ka 10 taona tsy maintsy alana ty. Mafy izany marina. Aferona toaka eo am-bava mihitsy izy ity. Mbola aiza izany 10 taona izany. Zao aza mbola tsy ampy 2 taona akory no afaka. Ary le zanakay mba aiza izy amin'izao fotoana izao. Iza no mitaiza azy sady maty mangina toy ny otrika foana ve. Asa ohatra velona izany ny lakolosy famangina. Tonga daholo ny fianakavian'ireo manakavana, mitondra sakafo sy hanim-pio ho an'ny havany. Zahay kosa ity nirora foana no atelina. Mba iza moa nijerana eo. Voamakaza ireo tsy tia zao manampitrotraka hoe zahay tokoa no nahavita n'ity eloko ity satria saika angalatra tao amin'ny tranon'ny madama. Ary izy ty tovovavy mitsikitsiky ty. Toa efa nisy toerana nahitako azy ty. Saingy taiza moa. Ary iza moa ty tsikitsiky iny. Zavy. Toy za mihitsy ngiza nitondrono zany. Mba iza ary ty olona ty. Ianao nginy tadiaviko e. Tsy tsaroanao nga? Azafady tompoko fa tsy fantatro mihitsy ianao. So dia mba olo-kafa lany tadavinao fa tsy za. Ianao ka. Ereto aloha misy sakafo kely hano e. Dia sady mihinana ianao no miresaka sika. Oay. Zao ve nolazainao fa sakafo kely? Ampitoloha mihitsy reto izy. Marina mafy tsy ato rehefa karaza-tsakafo. Jery hatramin'ny tsindry sakafo aza. Andro rehefa azy ilozanao amin'ny tanisa eo e. Ka so dia mba sakafon'olona rety raha matoka. Za indray mihinana azy. Za nge eto ka tsy mba manakavana manafy-tsakafo izany e. Enao mihitsy ho any nanaterako an'io fa tsy olo-kafo izany. Efa leo mbo nananomaly amantsy raha matoka tsy tia zava-boribory intsony e. Zavatra mifanitsinitsy toy izany angeny natafiditra teto e. Ka so dia mba avoa indray zao ka izay no lazako an'izany. Aleo ihany mitandrina so voadaky. Ataovy afa anao reo. Tsy ianao no natao hoe tiana. Ary misy vadinao koa miara voatazana aminao ato, izay antsoina hoe Sandy. Tiana izay tokoa izany ka. Dia mba manahoana ary izay le vadika. Za ty eto hihinana an'ireto sakafo be amin'ny pitoloha reto. Ary aiza le zanako. Mba velona ihany ve ary mba mihinan-kanina. Ano alory tiana fa hiresaka momba n'izany rehetra izany sika avy eo a. Eny ara fa hihinana. Kanefa mba ilazao vaovao momba azy ireo ihany raha toka misy fantatrao. Eny e. Misy fantatro ihany tokoa aloha izany olona mampimenimena anao izany e. Saingy ialako tsiny aloha raha tsy tonga dia lafatra arak'izay tadiavanao azy ny vaovao entiko a. La zao rehefa ampionona ny saiko izay sombom-baovao fantatrao e. Tia ary an'izany mafy mihitsy ny sofiko zao. Zao ary mivadinao aloha dia aza manana eritreritra intsony ianao fa efa voakarakara izy. Teny amin'ny hopitaly foana mantsy izy hatramin'izay satria netsika ny areti-pony. Dia nanahoana izy ihany zao. Mbola misy fanantenana ihany ve sady tsy maintsy ho faty. Aza taitaitra toy io aloha ianao efa tsy maninona tsony izy ho ahy. Efa mahavita miasa azy izy zaoko. Miasa? Mbola miverina miasa ao amin'ny vehivavy ratsy fanahy ihany ve izy? Tsy antsy akory. Miasa ao amin'ny hopitaly ihany izy. Manampy ny dokotera sy ny sage-femme. Kosa.
ka mandro-pahoviana izany mbola hiverina ty amponza ihany ve izy aoriana mety tsy hiverina ty intsony izy fa zay no asa ataony mandra-pavita ny sasiny fa ianao nge zao sisa no mampalahelo tsy mampanina akory raha matoa ny aritra ty mahafaly fotsiny dia efa afaka tamin'ny jaly tety ny vadiko fa ono le zanaka kosa mba manao ona tsy mbola nandrenesam-baovao mihitsy ve hatramin'izao aloha saingy ataoko fa tsy mahakivy akory satria efa manao fitadiavana azy zao ny polisy mba nanika nitady ny zanako ihany ry zareo fa nahoana moa fa nga tsy tokony ho tadiavina akory izy ka asa ka hatramin'izay nge toa maika aza eloka ny filazana fa very tamin'ity zava-miseho ty ny zanako efa tsy zantsony re zao zava-miseho efa mitady marina rehetra isika amin'izao fotoana izao ary anteneko fa tsy maintsy baribary eo ihany ny marina engane raha matoa ifelana aloha ny anarako so mba tokony fantatrao ihany fa ny mahagaga aho dia nahoana ianao no misahirana aminay toy izao satria fantatro fa tsy olo-meloka akory nareo tsy meloka fa ahoany sambany aho zao vao nandre olona ny teny toy izany tsy meloka ho anareo eny tsy meloka ho ianao kanefa amin'ny fomba ahoana moa no anaporofona an'izany hatramin'izao ny ka mbola mandetika anay foana amin'ny porofo rehetra kanefa tsy maintsy atao izay anaporofonany tsy mahameloka anareo ka iza moa ianao mba afaka nampy anay anaporofon'izany tsy tisy makahala anay dolo inge ny olona rehetra aza matahotra ianao fa feom-panaovana an'izany zay izao dia mba misy fanantenana ihany ve manana ny finoana fotsiny ianao ry tiana fa tsy maintsy isy izany raha mino ianao tsarovy mandrakariva fa ny marina nge tsy mba maty noho izany dia tsy maintsy miaritra kely aloha miady atao tsaiko daholo ry felana ny alahelo sy ny atezerana saingy minitsy tehitsery izany rehefa mba afaka tamin'izao fijalian'izao fotsiny ny vadiko dia fa faly zao anefa nilazaiko anao ry tiana ampandefera aloha ny amposiny lolopo rehetra fa miendrasa kosa ny rariny fa ho hitanao eny ny vokany misaotra anao indrindra ry felana ny amin'izay fa mahavelom-bolo tokoa izany teninao izany eny ary aloha ry tiana fa tapitra izay ny ora fa mangina ka andao anao ngamba azy zao ka fa aza diny fotsiny izay resaka nataoko anao izay mandry von'ny vaty ianao ry felana ary engany Andriamanitra mitarika ny dianao sy hanazava ny lalanao mba hahitanao ny marina misaotra mitsodrano ry tiana lasa aloha velome dia mba nanao ahoana ny fijerinao azy tao ry felana mba tsy kivy ihany ve ka tsy kivy akory izy fa vao mainka aza velom-bolo beko dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ake amin'izaniko ny valy ihany ny mivavaka nataoko kefa miteny indria nge fa tsy maintsy misy valiny foana nge rehefa tena mivavaka amin'ny fo fa zao akia tsy maintsy mandeha sika roa rapitso fa ahoana toa misy vaovao anga ho na any amin'ny polisy momba ny zanakareo hita eny anga hono ny zanakay tsy fantatra aloha fa ny antsoahan'ny telefonina teo ny komisera fa misy vaovao azo ambara amintsika ngamba oniko ndray tsara k'izy zaniko engane ka mba efa hohity izay zanako izay fa ny zaiko angeto dia efa tena tsy mandry mihitsy aza aveko ny zanaka tsy hita ny vady ny gatra za koa aza ty mbola manefa ny sasy tena mafy kapok'Andriamanitra veka izy ry felana sa lahatra tsy misy an'izany hoe kapok'Andriamanitra zany ry zany dia fisedrana fotsiny ihany zao fa azagagy ndry hitandry raha tiana miratra ny volamena dia tsy maintsy sedraina aloha rehefa avy eo izy dia tena mamirapiratra tsy misy to azy ka toy izany koa zao mahazo anareo zao fa tsy hoe kapok'Andriamanitra zany akory za koa nge mba efa maika mihitsy amin'izany saingy ataoana fa tena moa mbola voafehan'ny lalàna aloha hatramin'izao aza matahotra ndry fa za ihany no hiteny amin'ny dokotera tsy maintsy alefa ndry izy koa aza nge mba malahelo andry saingy tsy afa manoatra aloha izy raha tsy efa voaporofo zao zavatra ka afaka soma tsara nareo kanefa ry felana malahelo ihany rehefa tonga izany fotoana izany ndry fa maninona indray
tsy zany ve mifandrina ka inona indray nao palahelo andry eo dia satrindry ve ho toy izao foana tsy zany angekiry felana fa zao hoe eto izay dia mba ho toy ny manakavana sy fianakaviany ry manana anareo mantsiaro tena ho finaritra na dia izao azany mahazo fa raha vao tonga any anivon'ny fianakaviana any na any amin'ny fiarahamonina any izao dia angamba vao mainka andosiran'ny olona aza satria efa mahantra tsy tian'ny olona no sady amin'izay indray ny voavy ny kiatra indraiko ka tsy mitambatra aminay avokoa vikiny ratsy rehetra aza atao a-tsaina aloha ankizy zany ry zany dia tsy mbola fantatra nge izay voavadiky ny rasa rehefa any oriana any iza moa mahalala amin'izay na ianareo ahilikilika ihany no mbola mety avonjy azy ireo ka mety ianareo indray ary ny dodododona miandry ny nifiny akoatsy aniry ndrery felana raha izany no antena indrea iza moa izay zahay no mba hidodododon'ny olona aza manao an'izany ho andry Andriamanitra nge ka alakalaka ary tsy mijery miakatra izy na dia ambony fipetraka aza fa tena mijery midina tokoa ka izay ny olazako amindreo hoe aza manary toko fa tsy misy mahafantatra ny ho avy izy rery ihany ny tompony ampitsony zanak'olombelona engana ikeka ho tanteraka izany fa raha izany tokoa ny tonga dia oka aza mbola manao vava aloha ndry felana mafy amiko mihitsy angeka izy ao mahazo anay izao ekeko izany saingy izao fotsiny lazaiko anao ny akoho nge mba toy ny anareo izao ihany ny fiainako taloha kanefa rehefa tsy kivy aho fa niezaka trany an-trana dia izao hitandry izao fa nanjary tafiditra ny asa dia velomatra eo raha fahantrana andao amin'izay aloha sika andeha kiva atoandro ny andro ka andeha ilaza amin'ny dokotera vetivety dia manoma koa masika dia izay ve anao robary vao tonga kanefa 3 andro ihany ange no nomeko anao ka tsy hita ngery madama fa mba izay indray zay vao mba tafahoana tamin'ireo namana tsy fohy tany an-tanàna tany dia mba tafajanona kely tany avoko tena avelanao rery teto ka raha zany hoany nisy nanafika teto dia ahoana ho ianao ka tsy hitanao ty fiainana efa misafotifoty aza matahotra indray aloha no raha amin'izany madama fa tsy sahanao an'izany tsony eto efa afaka ngery ny fanitry be ny tany teto reny tsisy tsony ireny eny tokoa ho ary bary mba nanaonana tokoa ary ireny zay ho afaka ho aiza tsony moa reny madama tsy kelikely akory nge ny sazy azon'ireny fa tena ary le zana nanao ahoana mba efa hita ihany ve sa tsy iny nge madama raha ny fandinihako azy to tsy very zany akory fa politika sy lainga fotsiny zany ve mody lazaina hoe veriny zany mba tsy ahiahinao azoko zany tokoa ve ny marina ry bary ete ianao ve madama tsy mahalala ny afetsehan'ny olona to reny efa ampiaditra anay iny ange reny kanefa raha ny fahitako azy ange ry bary ka tena very tao an-trano tokoa ny le zanany tamin'ireny korotany reny afetsena daholo ho azy eny hatramin'izay teto amintsika tsy nisy an'izany fa milamina tsara hatramina hatongavan'iny sandosandonao iny dia nanjary nisy ireny zavatra hetra iny ary jereo zao no ny lasa izy dia niveriny indray ny filamiantsika sa ahoana tsy marina ve zany ozy ianao madama to misy fahamarinany ihany nga zany resaka ao zany ka tena marina fa tsy hoe misy fahamarina madama pofo mazava nge dia izao hitantsika izao fa izao madama nandritran'izay 20 taona nahafatesan'ny vadinao izay tokoa ve dia tsy mba nanambady tsony tokoa ianao ka anambady an'izy indray moa ary bary nanabe andreo zanaka ireo sisany nataoko dia zay ka fanaonao koa moa no nahalasa sainao amin'izany ka mieritreritra anao mitoetra irery ty ange ao ry madama dia zany tokony mbola hanambady mihitsy ianao ka ny endrika mbola tsara ny bika moa tsy lazay mitsony fa tena mbola anatin'ny fahatanondrana mihitsy ka zany ianareo miaraka zany ange ka ohatra mipirahavavy fa tsy toy ny mpianaka mihitsy madama marina tsy ny zanako iny eza mbola antotra alohanao raha vao tsy ty bary ty koa dia tena mahita lazaina mihitsy ka tena marina ange zany madama mijery anareo foana rehefa tonga aty iny ny zanako vavy fa teso doka mihitsy indraindray aza mila tsy ho fantatro mihitsy ny manavaka anareo mianaka zany izy raha teo moa bebe vatana ka sarotra mihitsy manavaka anareo marina moa
Eny tsy hainao rera kely lazan'izany ba fa olona efa tsy latsaky ny 5 izay asa rera mba nanao hoana loatra zao endrika zao fa nananao hoana fa ka izany koa ve dia ampimeanao izany lazaiko anao madama tena mbola manambaka ny tovavy 5 taona mihitsy ianao vary ty reresy dia mba mahay manadala olona mihitsy ka tsy manadala izany e dia tadiavinao lehilahy tokony 4 taona azo mifanentana amiko ka dasoary raha ny fijeriko anao zao aloha dia tokony lehilahy eo amin'ny 5 taona na efa 10 taona eo e tena mifanentana aminao zany zany dia zany mihitsy madama ka mahita olona toy izany hoanga ianao izany ray betsaka rery madama mahazo misafidy mihitsy ianao ka zanga no misafidy ry bary ka izao fotsiny no izy ry madama lazao aza fanapahan-kevitry madama hoe mbola manaiky ny anambady ve ianao fa vonina hitady ho anao ka tsy mbola tapako zao aloha zany ry bary mila fandiniana tsara mihitsy aloha no mikasika an'izany fa tsy ataotao foana sarotra ange zany resaka fanambadiana izany kanefa dia tokony tsisy fisalasalana itsony aminao henko satria zanakao efa lehibe samy efa mahazaka tena avy daholoko inodray dia mba ahoana ho ny fijerin'olo eto tanàna amin'izany ka tsy izay avao tena ho tondron'olona motra hoe atomola reny sanatria inona ny rarahinao zay vavan'olona any ny olona ne tsara ataonao eo mivavany ratsy ataonao tsy dia zay ataony no finan tsy sokatra moa vavany reny fa izay asony fiainanao jerena vava mandeha fotsiny angeny anyreny fa izay anga hanampy anao ny amin'ny fiainanao kory raha sanatria misy manahirana anao ka ianao ihany no sahirany irery eo to misy marina ihany tokoa ange izay voalazany bary zany eto koa reny nahazo tamin'ilay aretiko teo raha tsy nisy azy mihitsy angamba nanampy ahy dia toy izay aho efa maty ekeko aloha fa mahana an'izy mianadahy saingy ny afilavitra hono tsy azo mindrony izy ireo any an-dafy any ve ho afaka monjy aty tany lavitra aty to tafiditra ihany ty madama ty raha izao no izy ka efa ho resy lahatra ihany izy raha izato fijerika azo zato zao aleo rarotina ampidirina ihany aloha mba fantatry indrimo vaovao ny antony momba ilay zaza teo indray ngany polisy zany tokory sandy dia ahoana kely hitany zareo ny zanak'indrimo indray dia aiza hoana kely misy azy toerana tsy dia lavitra loatra n'Antananarivo no nahitana azy akia zany ve ary olona mpivady izany no mitaiza azy aoko fa ahoana inona no antony hitezan'ireo olona ireo ny zanako anga tsy niteraka anga zany mpivady izany tsy fantatra aloha fa mbola tsy mazava aloha hatreto sady le zaza koa ange mbola tsy nalainy zareo akory fa nahoana ny tsy mety ne zaza efa hitan'izao ve ki dia ahoana ny mbola avelany andray ka mila mifahatongavantsika any vao alaina io zaza io andray ilaina daholo kosa ange miprofo rehetra sy ny taratasy vao afaka manao an'izany izy fa tsy alalaim-pona amin'izao akory zany ka ao amindry daholo kosa velo ny taratasy momba n'io zaza io tsy misaraka amiko mihitsy akireny ny zavatra toy izao indrindra mantsy ny tena hitondrako azo foana dia inona moa zany no ataontsika ka inona tsony moa zaniko fa rehefa any amindry fotsiny taratasy dia miaraka amin'ny zareo isika ary alaina ny zaza dia vita fa tia koky vaovao manaraka inona koky zavatra mahatsikaiky mifanambady angeky ilay madamanareo taloha sy ilay gardien mpiambina ny tanànanareo tao fahiny maninona tsara zaniko zany hoa fanambady ry zareo ary raha tsy diso ary to atao ato mihitsy angamba mary azy fa dia moninona ry tena azo madama bakoly ry felana mba olona manana ny maizy azy ihany ange izy iny nefa dia olona ohatran'ireny ve ny ekena ho vady sady izay indray zaza kely dia mbola mitovy taona amin'izany any akory ange ary le izy ka zany fitiavana zany ndraiky mifidy taona rehefa mifanaraka fotsiny ro tota dia raikitra io na izany aiza ki tena tsy mety mihitsy ataony fa tena tia azy tokoa ve iny tovolahy iny tsy fantany fa ny arenany zao no antony idirany aminy aza manao an'izany ry fa misy any ireny tena mifankatia amin'ny fo mihitsy minao an'izany ary felana
misy antony eo matobary niditra amin'ny madamo Bakoly. Izy mihitsy no tsy tonga saina. Ka io koa ngeky tsy azo ifanomezantsiny. Ny fiainany ty efa mihasarotra raha teo ka zay inanana zao sisa nataoko. Angalatra aza ataony olona ka mainka afaka tapolatsaka ve apetraka foana amin'izao. Mampalahelo andraiky ilay madamako. Tena tafidy doza. Fa asoavana ki izany fa tsy loza. Izy nahazo vady indray ve ozy izy indry vao lozy. Asa aloha samy manana ny fijeriny moa ny olona fa raha ny amiko manokana mihitsy dia zay aloha ny fahitako azy. Lahatra re zany ry sandy zay ny voatondro ho azy. Dia zay tokoa ngahikiko. Zany tokoa ny hoe ny te anana tsy maleo ny ambinina. Mila vintana tokoa ny areny. Fa zany aloha avela hoany fa ny tena mampieritreritra mafy nge so kely felana dia ity zanako e. Tamin'ny fomba ahoana ary nahatonga azy tany fa naninona loatra e. Dia arak'ireny efa nirahana hity reniko. Dia matoto tokoa ve zany no tao amin'ny trano io tamin'ireny ry felana. Tsy misy an'izany velively aky ry sandy raha ny fahafantarako azy ny zavatra hafa mihitsy tao. Ny zavatra hafa inona ary ohatra ka. Ay, mbola ho fantatra tsy ho elo ihany ekia. Efa andalam-panaovana fanadihadiana ankehtsika izao e. Ka tsy maintsy ho hita eo ihany ny marina ny amin'iny raharaha iniko. Fa za kosa aloha dia sa manizingizina fa tsy misy an'izany matoto zany velively tao e. Iana araka efa dia andao amin'izay tsika andefa efa tena te ahita ny zanako mafy dia mafy mihitsy azy zany ka. Oy! Misy inona ke? Avindry eto jereo. Inona? Jereo nge riry e. Ndray. Hitanry? Riry avy manatona antsika riry e. Tsy hitandry ve reto olona mifampitatany reto e. Ary toy dokotera sy madamo Bakoly eky. Fa ahoana zao? Fa angatsy hoe ibary ray kory ny vadin'ity madamo ty. Asa aloha fa dia zao rahantsika mahita zaoko. Tena misy tsy mazava mihitsy zao raha zao ka. Inona ary no antony? Sa ve ampirafetsy ny madamo Bakoly izy roalahy? Dia lasa mpifankatia tokoa manko tsika ry-bavy tao nofinofy izy zany. Iny indray mampanonofy anao amin'izany ry Bakoly sa ataonao fa tsy tianao aka. Matoky anao ary-bavy Inona indray ary? fa atao lasalasa fotsiny ho any sainaka eto am-pandiniana zao fiainantsika izao e. Zany tokoa ve atao hoe anjara. Zany dia zany tokoa Bakoly ny anjara nge io ka tsy azo laviny e. Dia izay tokoa angamba fa atao mahatongatonga sainako. Tsy hitako ry Bakoly izay ahatongatonga sainanao amin'izany ka motsy fitiavana safononka kory no natolotra anao hatramin'izay. Sa ianao koa angamba no efa tsy tia ahatsono ndraiky. Bary efa hatramin'noviana indray ianao no manana izany toe-tsay izany nahoana moa ny tseritreritra an'izany ry Bakoly zao le mariazy saika atao teo dia nilavinao indray fa hoe aleo ahembotra ny ray e. Ka mbola tsy nihera tamin'ireo zanako ange ary-bary ka izany nahatonga hanembotra kely an'iny mariazy iny fa tsy midika velively akory zany fa hoe tsy tianao akory. Eny saingy manahy ihany ary Bakoly fa sao dia hiova hevitra eo anao manko. Tsy zazakely akory ry-bary ka hoe anio manahy dia rapitsy anda fa zay efa neken'ny foko sy ny saiko dia ekeko mandrakizay. Marina ve zany ry Bakoly? Toko no omeko anao ry-bary tianao ary mbola itianao mandrakizay azy fa ny mariazy any ange no ahembotra kely. Eny ary ry Bakoly fantatro ange ny fitiavanao ahy saingy izao raha tsy manaiky kosa reo zanakao sanatria dia tiahona ka. Tompony safidiko tanteraka re ary-bary tsy didin'ny hafa saingy fomba kosa ange ny mihera sy milaza amin'zareo amin'izay zavatra tiako atao e. Zay aloha fa raha izy ireo indray no isakana ny fiainako dia tsy mba ekeko kosa zany ka. Zany misiko za ange ka mbola tsy velomin'izy ireo fa mbola za indray za ange no mamonjy azy. Ka maninona moa raha tapahanao amin'izay ny fanampianandry zareo tokony hajanona amin'izay fa efa lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe reny ko mbola oy ihany tokony ny fiainanao amin'izay ny jerenao fa tsy ho sahirana mandrakariva anampy azy ihany ianao ka. Mbola satra ange zany ry-bary sady mety tsy ho azo tanterahana mihitsy azy angamba. Fa nahoana indraika nga ianao tsy maso mandidy amin'ny fanananao sa? Eny saingy tsy afa-manoatra koa raha ny marina
satria nahoana ry bakoly a satria efa misoratra amin'izy ireo avokoa anke ireo farahana rehetrarehetra ireo hoay tena atorany bary marina fa nanina tampoka teo ary izy ity sana rary kanefa tao tsy raiko ny taraina zany akory izy andro antontoloko fa naninona ary aloha atsona ny dokotera fa tsy fantatra izay mahazo azy sao dia ampidozety allo tongava ty atrana aingana ianao fa misy marary ato hoe aingana fa hoentiny dokotera aiza hontsika ary venana asa rery sandy fa misy marary hony atika izay nitondrany antsika izaoko ka aiza ho aiza hono izany to eto ihany satria eto fotoana nomeny ako dia miandra azy eto izany tsika tsy andry azy tsontsika fa izy ary ry efa mikopaka tsikiriko andoakio eny fa to aty amindro madamy bakoly ry venana zaza mba gagako dia any amin'ny piasany veny mianjerany tena mahagaga izao ka ory madama tsy maintsy miditra hopitaly hono izany no vadinaoko dia ahoana ny hevitrao tsy izany mantsy fa tapaka lalandra hony izy lantro tapaka lalandra hoe tsy maintsy mila famonjena aingana izy ity ka ahoany raha azo atao ihany re tompoko dia aleo izy mba hoeto ihany no tsaboana tsy hovitako mihitsy mantsy nivezivezy makany amin'ny hopitaly anga dia tsy manakavana mihitsy nareo eto tsy misy re madama sady hitanao koa ange fa manahirana ihany izany hoe etehitra manolona izany na dia avanao izao azy ny fiainana ange raha malala ihany izay aloha ka dia izay izany no fanapahan-kevitra aleo re izay ataovy an'izay re raha mety sahirana mariny nahoana moa tsy hoety madama fa sara eny angamba no somary ho lafolafo amin'izayko tsy mampaninina azy raha izay sarany ihany fa rehefa tsy dia hanahirana fotsiny dia ampy azy zay kanefa tsy maintsy entiny eny amin'ny hopitaly ihany izy indray mandeha na indroa isam-bolana amin'izay raha maso satria tsy azo bataina ty daholo akory fitaovana rehetra eny tsy mampaninina re akory izany mba efa manala kely ny fahasairanako alohako eny ary fa ilozanay izany ianao aloha fa amin'ny andritondrana azy eto indray tsika mifanaraka entoko tsy maintsy misy infirmiera hijanona foana mantsy aty amin'izay anara-maso azy dia io tsy maintsy karamaina manokanako tsy mampaninina aho azy any fa aloako daholo hoe aleoko very vola amin'izay toy izay very andro sy ho very aso eoko eny aryko sady afaka miasa tsara anao amin'izay sady efa tonga eo ambavady io ny ambulance ka lasy izany izay madama eny ary rehefa dia misaotra anareo rehetra Andriamanitra ny hanampy anareo hay ve ka mba mahalala miantso ny anaran'Andriamanitra ihany ny olona ohatran'ny tony rehefa tonga eo amin'izay mahamaika azy tony ry madama tony nefa ny tena tsy mba nakasitraka ny olona nanao an'izany taloha izany tokoa no manao an'Andriamanitra ho tsy misy ka mitsambiky mikipoko izay nitsaboantsika n'ity olona ty teto kanefa tambola tsy hita ihany izay mba fandroso ny fahasalamany to vao maika azy izy ity rendrika ao anatin'ny aretina lalina vao maika tao manjary miteniteny foana azy iziko tena mba mahagaga tokoa ngeky izy otrangana aretina izao efa mba maro ihany ny olona tapaka lalandra ohatran'izao no hitako fa ohatran'ny tsy mba manao an'izao ka
tia to mirediredy sy to miteniteny foana izany indraindraiko. Fa inona tokoa zavatra mampimenimenina azy tao nandritra nyny aliny? Dia tsy fantatro mihitsy aky fa tohatra ny manontona anaran'olona tsy fantatro izany izy. Izany rainy be lahy sy raha mazava izany dia tena tsy afaka ao am-bavany mihitsy. Fa iza daholo aky izany a? Aiza moa kina voatarako an'izanoko. Ary nahoana aky raha andeha antaniana ny vadiny a? So mba mety ho fantany any izany olona izany? Dia atao ina nefa izany raha fantany? Iza aky moa mahafantatra fa so mba lalany iray mety ahitana izay hitsaboana azy ihany ny ahafantarana an'izany a? Sandriko, raha izay moa fantatry ndry fa mety hahatsara zavatra ve? Andao ary aloha atao izany dia anontanetsika azy raha mety ho fantan'ireo olona ireo e. Eny e, izany aloha eo ihany fa ny zavatra iray mahagaga koa aky dia izao a. Inona daholo aky itony zavatra to voadidididy amin'ny tenany ity marary ity itony a? Za koa ny eky efa nahita an'ireo e. Indray andro izay izy sendra nanao Kristy dia natsipiny sy nyrovotro vitiny daholo ny akanjony. Dia tamin'izay nahitako an'ireo zavatra ohatran'ny hoe takopely manerana ny vatany izany ilay izy. Ka nanao ahoana aky izy nanao Kristy izany? Nga tsy loza hoy izy ndrisy tranga teto izany. Rovitiny tsy ananany ny antra ny fitafiany sy ny lamba rehetra izay mipetrapetraka aminy. Dia mitsangana izy dia mamoaka feo mahatsiravina be izany. Ohatran'ny hoe mitrena hafahafa izany e. Dia rehefa afaka kelikely indray dia ohatran'ny manontonona an'ireo le anarana le nolazaiko andrito ireo. Mitsangana hoe ozy izy ndry? No mitsangana izy mila isambotra mihitsy azy. Amin'izay ozy izy indriny ny masony mivandravandra be ohatran'ny indriny voaka ireny daholo. Dia mahagaga tokoa aky ity aretina ity raha izanoko. Aiza aky nisy olona tapaka lalan-drano toy izany a? Dia tsy fantatro mihitsy aky fa dia izany zavatra hitako teto tamin'izay fotoana izay a. Oka aloha izay nresaka raha santy fa i madama angamba izany miditra any ambany any izanoko. Rehefa avy eo indray toy izany e. Nahoana kiry samby fahitandrian'iny fisehoana aretina teo iny a? So ihany aloha fa teo madama. Tena zavatra mahagaga mihitsy ireny ry felana. Ohatran'indriny angely ny lazaiko andry. Mba tsy matahotra aza andry tamin'izanoko. Izany angamoky hitantsony e. Efa asa izy tika dia atao e. Ny orina mihitsy angiky ny odidohako tamin'izany. Raha ny fahitako azy aky tena demony mihitsy angamba aky no mipetraka amin'ny olona io a. Fa raha tsy izany tsy hanao toy ireny mihitsy. Aiza ve kika mitady amon'olona mihitsy kanefa olona tapaka lalan-drako? Dia hono tokoa ahy. Raha ny fahitandry azy very felana mety ino an'izany ve madama? Ka voalazako an'izany ange izy aloha dia hitako niova mihitsy ny endriny. Izany ve? So rena mafy mihitsy izy saingy tsy hitan'izay ataoko. Hoay, venoy hoe aky fa ohatran'ny manao indraingy izy izany e. Zay ve zany? Ka tsy izay sika roa vao tena ho sahirana eto. Ka andao aloha vonjena aky fa tena manomboka indray izy izany a. Ndao ainga mare. Kanefa oka sa mitandrana ihany fa sao dia ho fatiny eo a. Avy ety ambaravarakely fotsiny tsika aloha nijery azy fa tsy tonga dia miditra. Izay mihitsy ka. Io tokoa ny indry. Izaky. Efa tafatsangana avy eo ambony fandriny. Io. Dia atao ahoana? Andraso aky fa hitako ny hevitra. Ka inona no atao indry? Andraso eo vetivety afaka zavatra. Vetivety fotsiny aky a. Sao dia vao maika na saro zavatra izany atao indry izany ry felana. Tsy maintsy ataoko izany fa nahoana ny ratso no avelan-jaka toy izao eto foana. Aleo fa tobako amin'ity zavatra ity. Ohatra efa nanena aky izy izany. Matoko le tomboany. Matoko. Mba mitsapatsapa. Mitsapatsapa. Tsy mahafantatra anganareo fa zao mpanjaka tany. Ndre makily samy vatravatra be amaly antsika izy izany. Io nge hoaly efa nolazaiko andry. Ka inona zao no atao e? Nela fotsiny ndry eny mba tsy voarainy fa aleo ho tobako ihany e. Efa zavatra natomboko ty ka tsy azo ajanona tsony e. Inona ety? Ino koa fandroany ary ino fanteny? Hoay, taony anjera aky. Dia atao ahoana io? Aleo aloha jerena izay mbola ataony fa aza manato ndry e. Tsy fantatra zao nafandrika aza hono misambotra atsikako. Tsy mihetsika tsony.
Ka natory fe izany sa maninona fa totra ny herotra be azy ny zaty. Avelao aloha kio eo a. Votony rano voasana tsara zay. Fa ahoana zao? Oay, madama. I madama tokoa fa tsy misy fahafahazandrika ratsy reto a. Ay zao nanaovany tenisany vadiko rehefa tsy eto a. Hitako moa izy tsy mety salama mihitsy. Ay zao zavatra ataonareo. Tsy izany nge madama fa Tsy mila fanazavana avy aminareo tsony aho a. Ampy aza hitany masoko zao. Ary zao de zao ihany de hiantsany dokotera namarina zao zavatra ataonareo zao a. oka re madama, mifona re zay e. Tsy mila miheno zay fofonanareo akory ay e. Hito zao fa tena mpamono olona mihitsy nareo. Aiza ve ka olona marary io de tobahanareo ranona mangatsiaka. Amin'izay ndray eto ao sama eto nampandrinareo. Tsy mba manaiky an'izao kosa e. Hitanareo zany. Allo, dokotera Fidy ve io? Toa avy aty an-trano ianao fa misy zava-doza zato e. Zao kehitriny zao e. Eny tompoko, miandry anao a. Indray nareo zany vao mba tonga namangy aty a. Atao ahoana fa mbola eo bedina mafy zay zao ry tiana. Zay zange saika nidiran-doza indray. Fa nisinina indray ry sandy a. Efa tsy tia andre zava-dratsy amin'izao fiainan'izao tsony aho a. Marina aloha ianao e. Saingy zava-dratsy nitondra soa ihany izy ty raha ny fandiniana azy. Ohatra fa zava-dratsy nitondra soa ahoana ty lazainao ka. Voaporofo ankehitriny fa tena nisy devola mihitsy tao amin'ny tranony asako ry tiana. Ary tsy izy zany fa ibary. Ibary? Fa nga izy mbola miaso ihany e. Ary ahoana nahitana an'izany porofo zany? Tantara lavany amin'izany ry tiana. Fa zao fotsiny no izy. Tsy ho ela tsony angamba ianao dia hivoaka an'ity fonjy ity. Eny ary ka mba tataro sombony ihany ara zay mizy. Ay ve mba te hafantatra ihany ianao e. Ka mahaliana tsy inona le zavatra nilazainareo e. Zao ary ka ianao tsara e. Saingy milohan'izany aloha dia zao. Hita ny zanatsika rehefa andeha hoany zao zay sy felana akazy. Zany very sandy. Ka izao n'izy. Misy olona nitaiza azy ihany. Lantitra sy vavy antitra izany. Fa ahoana koa no nahatonga azy tany ry roa? Tsy dia mbola fantatra loatra amin'izao e. Fa ny zava-dehibe fotsiny dia nahafantarana fa hoe any izy a mbola velonaina so matsara. Isaorako ny avo zany. Mbola velona ihany la ny zanako. Raha tsy voatana taty mantsy dia zao dia nandeha tany. Saingy mafy tokoa zany hoe voafony zany. Oka re zay ry tiana fa mahatorotoro fo izy zany a. Zay koa nge tsy hijanona fotsiny amin'izao fa tsy maintsy hijery azy ihany. Dia mba ampatao aminy ihany fa tsy mitsahatra ny manembona azy foana hoe le rainao kadralavy. Aza manao toy izany ianao ry tiana fatraka ao foana ny loha. Tsy misy alina teza mandrakizay nge fa tsy maintsy mbola izy foana ny maraina vaovao e. Zay no ilay maraim-pifaliana andrasantsika. Fantatra ho ankehitriny fa ibary angely dia volona ampiororo anareo sy ilay madama tao e. Eno ary izy roa fa zao fa ahoana aloha nahafantarana an'izany e. Naharary tampoka tao izy. Aretina hafahafa zay no nahavoa azy tao hoe nisy resaka mifanaovana izy sy madama nga hono dia teo izy nitorana ary dia nitranga tamin'izay no nafenina rehetra. Fa ahoana tokoa ny tsy ambarateriny e. Hitanao moa le indray mandeha le zana sainao namoa varavarana iny. Tamin'izaho le nitady hevitra tao amin'io trano dia isika le nahita olona nianika ny tongo davarangana iny ve? Indrindra ry tiana. Tsy izy akory iny fa ibary. Ibary? Izy dia izy tokoa ry tiana. Aika mpamosavy malemika ny tao an-trano ihany no naripany. Fa inona koa raha miantony nanaovany an'ireny raha izy no nanao azy? Voalohany aloha ny tana-ody mahery izy. Ny faharoa indray tsy mahatony lolo sandy fa nataony tsy hatambava raha sendra mahita azy tampoka. Ka natao izay hevitra rehetra nomezana soketa azy ka androany madama azy.
dia mbola izy koa izany na tonga na higadra toy izao raha izany. Mazava ho azy. Ary ny amin'ny zanakaika iza marina ny nangalatra azy sa mbola izy ihany koa? Hatreo aloha dia mbola tsy mazava araka ny voalaza, fa mbola ho any izay sandy ka eo no ahafantarana ny marina rehetra. Enganeka mba hitranga daholo ny marina rehetra ry izy roa. Mafy angezo mibahampiloka tsy natao ny teny izao e. Izay re no irarentsika e. Mafy tokoa aloha izao kanefa tsy maintsy hivaly ihany ny fikirizana hanapotra ny marina. Izay ary aloha no izy ritina fa andeha angamba aloha izay ka. Reo aloha misy vatsy kely tokony ho ampana mandritry ny fotoana maromaro. Dia aza manome tsiny anay ianao raha toa ka tsy afaka mamanga matetika izay fa izany efa lazainay anao izany ny antony a. Eny tsy maninona akory izany e. Atovy aloha izay mahasoa fa mbola hiara hiriry ihany ingesika ny herinany e. Eto izany ilay toerana voalazan'ireo polisy fa itoeran'ilay zaza ry sandy a. Eto. Andao aloha mody lalovana fotsiny dia hita eo izay ao. Oay, tena zanako ry felana, ny zanako e. Oka aloha aza tonga dia mitsofoka fa sao dia ataony olona eo mpangalajaza eto sika ka izay vao ho raharaha. Ireo olona ireo no tena mpangalajaza ry felana. Tsy mba malaika an'izao kosa ka. Mahita amiko ireo lahy antitra sy vavy antitra ireo ani. Aza entina amin'ny fo mafana izy ity ry sandy a. Aleo andeha tsara mpilaminana ihany. Ratsy ange ty forano mafana ity. Ka dia mbola velanjaka ohatran'izao ihany ve ny ratsy? Jereo nge raha tsy terenitra ireo isotro ny zavatra iny anaty tandrokom-by ny zanako e. Indri fa inona tokoa ary iny? Tsy meka fa tsy maintsy alaiko ny zanako e. Tsy avelako isotro an'iny ny zanako. Andeha haka ny zanako afa tsy akiko izao e. Lasa ihany izy marina fa tsy tana mihitsy. Oay, teny mijery eo ambaravan'ilay olona izy marina. Fa nanino izy teo e. Ary toa tsy miarina tsony. Tena sanatria naninona ve? Zility ny any ataoko fa indray ny tokotrano fa mitady an'ely azy angambany. Sady toa antsy be nge ny atanan'ilay vehivavy iny. Leranga andreka leranga koa toa ny tanan'lefony. Dray tena tsy tejerina izao marina ka inona ry ny ataoko hiarovanao sandy fa tena biby reto olona reto ka. Tsy ekeko kosa izao ka na hamonjako ny haiko kosa aza dia tsy maintsy voavonjiko sandy. Tsy avelako ho fatin'ireo olon-dozy ireo. Aloso fa izay lalany ihany lalany. Voavonjy foana ny anaran'io an'io e. Sakiry fonony. So ihany drika teo fa raha izany angamba ohatran'izay farazana. Fa ahoana aloha no nahazondry teo iny? Fotradrindra ny lalana. Hitako dia hitako tokoa tsy ny lalana fa tsy fantako foana ny nahazo ahy. Ohatran'ny tsaroko faniny izany dia izay ihany ny hitadito. Faitra mafy loatra koa indray nahita ny zanak'indray dia niakatra tampoka angamba ny tosi-drako. Izay ny fahazahoako azy teo aloha e. Asa aloha sia. Raha olona ninonino foana angamba dia nihevitra mihitsy hoe manao fanafody ireo olona ireo dia izay no nahavoa. Malaza ho mpanao an'izany mantsy ry zareo. Zao ihany ry sandy a. Tsy nisy tohan'Andriamanitra. Zava-poana daholo ireny Andriamanitra sandoko ireny fa izy ihany ny tena mahety. Ka raha entina ampinoana ny zavadrehetra dia ho mpandresy foana izay miankina aminy. Porofon'izany ilay zavatra rehetra vao niarahana hita reniko. Faly aloha e. Satria sady hitako ny zanako no voasampa ihany koa ny olon-dratsy sy ny lehibe ny tenoana.
tokoa tsy manan-kery reny rehefa mifanena amin'ny olona tena menoko. Za tokoa tia. Andao amin'izay sika andeha hody vehivavy io zanakao. Vai, misy olona mitsaitsaika ny anaty ravikazy amin'izany. Koa tia. Tena mpamindrin'olona mihitsy izany ka. Ary mangina aloha no manakaiky izy izany. Oay, fa misy naky. Tsy madame Bakoly ve tia? Andray izy mampatahotra marina. Fa nanino izy ny sarakirako volobe sy lovidava toy izao? Tena naninona tokoa ariky. Dia nilasa adala ve sa nanino? Tena lasa adala tokoa ty fahagoana. Mety tsy adala keo fa mety mbola vokatry ilay demona ireny ihany akan'izao ka. Ary manina moa raha andao atonina sara sa indri? Andao ariko. Ampafiry efa nataony izy tsy ho resy. Andao e. Kanefa nitandrema ihany aloha fa sarotra iny mety amin'itony fanaratsika io. Aretina atao inona tiako ty zanak'indry? Ny zanako indray kosa aloha dia tsy apetrapetrako antsony. Ny ohatran'izao ihany ingeny nahavery azy tamin'ilay iray andro ry. Aleoko azy izy miaraka mafy amiko ohatran'ny toy izay hoe very fanindroana eo indray. Ino ary mieritsaina fa hiatrika ady indray tetsika. Manisa tena dia miara-mipotra sika. Isa, voa, telo. Fa hoana izao madame Bakoly. Tratranay izao ianao. Ny mpamosavy mandeha atoandro. Ay moa anao ka manompo an'itony zavatra toy ny ihany koa. Fa ahoana koa no nahatongavanareo aty e? Tsy hainao ny tokony anontany anay izao fa izay ny tokony hametra-panontaniana. Mifona re ary reto a. Mety mivitan-dratsy re. Tsy ny fofonana no atao tonga aloha madame Bakoly a. Azavao aminay aloha izao nahatonga anao toy izao. Zava-doza ry reto a. Loza nge fa voatariky ny zavatra nataon'ny Bary aho ka dia nanaraka azy taty koa e. Saingy dia izao sisa ny hafanako. Tsy marina izany madame Bakoly a. Tsy hitaponao no nanao an'izao fa tsy marina izany hoe voatarika izany a. Hitanay ihany ange fankatiavanareo sy Bary. Ka fanafody angamba no nahatonga anaka azy ry reto a. Za ve dia adalany dia kasako izao no ataoko vaky. Tsy marina izany ao fa mandainga ianao. Tsy misy fanafody afaka ny andao-danitra izany. Fa matoa izy manjaka dia manaiky anjakany koa izany ianao. Nahoana ny fantatrao fa voan'izany ianao kanefa mbola tsy niala ihany fa vao maika aza nanoron-dasy. Diso tokoa ary reto a. Maika an'izany ankehitriny e. Fa nahoana moa ny lazanao fa diso ianao e. Por fo kely aminay aloha. Diso satria namadika olo-marina. Nanafina ny rariny koa e. Tsy fonako ry reto a. Avy amiko daholo ny fototrany zavatra rehetrarehetra ireny. Fa dia inona loatra izay madama no ratsy nataoko taminay dia nanaovanao anay toy izao e. Nety ny asarotam-piariko aho a. Efa ela mantsy no tsy nisy tato anaty ny fitiavana ny Bary. Saingy mbola tinentina amboaka izany tamiko izy e. Nataotra angamba izy noho ny maha hoe mpampiakany ahy. Noho izany a dia vela teo ny eritreritro fa ny fahitany ny sandy angamba ho ahy no tsy ilazany izany tamiko. Ka dia ataoko izay hevitra hanaratsiana ny sany teo amin'ny masiny mba hoe tsy hampaika azy any amin'ny sandy izany e. Dia mbola nanao ody raty koa izany ianao avy eo. Namonjy mpanao ody ty aho mba hitiavany Bary ahy. Aika nanjary zava-doza noho ny tranga fa sy toy ny zavatra io foana andeha hivoaka isak'alina izao. Dia izany nahatonga anao hikikika ohatran'ireny foana ny olona. Izany tokoa akia. Saingy matahotra ny fantatry tamin'izany aho ka naleoko mody hoe nahita tany amin'ireny. Dia mba rariny kosa ve izany hoy ianao e. Izao dia nanapotika fiainam-pianakaviana iray mihitsy ianao. Ka ny fahafatako izany indrindra no hitanay hoe famelana aminareo e. Mba avelaonareo ve tsy mieriko a. Tsy mba fomba n'aiza ny hitana heliko izany re madama. Misaotra reto. Saingy izao kosa misy zavatra iray ty ho takinay aminao. Ina nefa izany fa vonona no hanatanteraka azy raha mbola azoko atao ihany. Tena azonao atao tokoa izy ty. Zavatra tsotra. Ka lazao ary fa vonona iainao e. Izao ary mangataka anao izay mba hanajanona fanomponao an'io Andriamanitra samboka io. Dia ny fanaovana fanompo-tsapo izany. Foka kosa mba hitodika amin'ilay ken'Andriamanitra nahatongotra matanana anao. Izany hoe ny vavaka izany no tianareo ataoko. Izany indrindra madame Bakoly a. Ka ahoana vonona ianao? Ampametraizy tena tokoa ny lazako aminareo fa vonona ahy. Ary mivadinao moa vitanao koa ve ny mitsarika azy? Samy manao daholo ihany mantsy nareo
Vonina ary kanefa tsy hanainareo baraka a? Tsisy ianao an'izany akory eo madama raha toa ka matana ny teny nomenao ianao a. Fa raha ataonao fialana fotsiny kosa aloha miala tsisy izay fa tsy maintsy ataonay rem-bahoaka izao zavatra nataonareo izao. Toko no nomeko anareo fa tsy hivadika amin'izany teniko izany a. Fa mba ahoana kosa aloha ny ambivadiko izay ny amponja amin'izao fotoana izao ha? Hiezaka mihitsy hanampifoana teny tribonaly fa tsy mieliko velively iny lehilahy iny. Ka zao dia zao ihany tsika dia tokony ho any amin'ny tribonaly. Na izany aza rehetra dia mba avy aloha kosa aloha alao akanjo madio vao mandeha any fa izao kosa ve no entiko any. Ka sitraponao ihany angeny nanao an'izao e. Fa aleo kosa ankizy mba hisolo akanjo a. Zao ary andaontsika hiaraka sady mbola misy zavatra betsaka raha teo tianay ho fantatra. Nareo e, ato ny tranoko efa fantatrareo ihany nge izany e. Tena miorona mihitsy izany no doako ny felana. Matahotra. Andao aky fa aza manao toy io a. Erezy foana ny saina fa raha miketraka koa ngendry dia anjaka amin'ny fanahy ratsy. Andao aky dia maheriza. Mandrosoa teky a. Inona ary mampisarasara anareo ao an-dala tsara ao e. Andao aky ry sandy a. Way, ary to feno karazana tapa-kazo ato izany. Mangina aloha ndry fa aza menomenona eo e. Mbola alamina daholo ny amin'ireo. Mipetrapetrara aloha nareo e. Na sezy tia na latabatra ny eran'ny trano dia feno kikikikazo avokoa. Tena tsy mba naposiko madama bakolo ny mahira-tsaina sy olony fanosoana ohatran'io no hanao zavatra ohatran'izao. Fa hono ary madama? Inona daholo toy zavatra miparitaka eran'ny trano sy ny fanaka ireny? Toa vovokazo avokoa sa inona tony? Tsy hita e. Reny nge nolazain'ilay ramatoa be sy ilay rangahy nandehanako tary hoe fandroana fanahy ratsy hono ka dia nataoko e. Fandroana fanahy ratsy hoe ry madama? Zany Mahagaga izany. Fa nahoana ary izany finoanareo izany? Fanahy ratsy ve ry madama dia androaka fanahy ratsy mitovy aminy koa? Izany hoe hiady an-trano izany izy ireo? dia tsy fantatra aloha e. Mba hatoron'olona dia natao e. Izay nge mahavoanareo e. Angamo izay lazain'ny olona dia tsy maintsy marina avokoa. Ny fanarahanao tenin'olona toy izany ahy izao no navoanao toy izao. Ka rery izy roa efa voa izao ka hitandriny. Ary toa misy tabatabany ny efitran'izany. Inona izany? Izany foana reto no mahazo ahy eto a. Efa matahotra mihitsy afa sao vonoa izany eto amin'ny farany ka. Ka ianao nge mbola mitahiry ireo karazan-kazo ireo ato aminao ato ihany ka nahoana izy no tsy hanjaka aminao e. Efa mba niezaka ihany nge ary reto nanarendreo saingy noho ny hariva ny andro dia miverina eo amin'ny toerana eo ihany izy. Ka efa nitomponao foana izy hatramin'izay dia tsy te hiala aminao tsony ka. Izy dia anaika an'izany. Zany ve? Toy ny olombelona ihany nge io e. Raha ohatra ka andevo zao a najainao toy ny mpanjaka ka tsy ho faly. Avy eo nefa tadiavinao averina mandevo azy ihany. Dia toy izany koa io zavatra io. Ka atao ahoana ary no analana andreo ato e. Efa mampijaly ahy mihitsy nge ireo reto e. Aizaka isan-kalina zao dia tao foana andeha hanaraka azy hitsangatsangana hono. Raha misy kely izany angery madama dia efa saika mivoakalina mihitsy ianao e. Izany mihitsy e. Toa mahatsiaro sambatra ery aho rehefa hoe asa voitako io voliko io ary alako ny akanjoko amin'ny alina dia te handehandeha haka tsodrivotra ny tokotany any avy eo. Izany mihitsy ny fiatomboan'ny fivoahana alina io madama. Izany ve? Raha nanaraka an'izay izao ianao dia tena lasa ny mihitsiny. Fa izany aloha eo ihany reto fa atao ahoana aloha izany tabataba be izany a. Andao fa ho resentsika izany. Andao hiaraka ny daholo sika telo dia miara manao izay elany ato trano ato. Za kosa aloha dia tsy mba hoany matahotra ka. Tsy misy an'izay tokony hatahorana izany madama bakoly a. Toy ny mpiatafika roso any anady sika izao ka vonona ny atrika izay mety iseho any. Eny fa na mety hanaraka hatraminy ena aza dia ny azo fandresena ihany tsy maintsy masaka ao andohany. Ka hoana vonona ianao.
avy aiza izany feo tena mitabataba be izany ry reto a? Ataony hevitra ato aky izany a. Izany ve? Andao hoe ho jerenao. Ndry ka tsy le hevitra misy amin'ny bary ve ato e? Tena izany tokoa hoe mety metsika indray angamba ny aretina ao izao ko. Dia ahoana izany ry felana? Andao fa tsy maintsy ho resentsika androany izany fanahy ratsy mampijaly azy izao e. Ao vai ny trano ry madama. Ka tsy azo atao mihitsy ange ny manokatra ny eo amin'izao fotoana fietsehana izao hoe efa mivadika mono izy amin'izao fotoana izao. Efa any amin'ny daholo kosa ve nefa aloha ny fitaovana rehetra ry sandy a. Ka rehetra raha azo atao a mba efa mijanona izao krizy izao mahazo izay tsika vao mahazo mihitsy izao hoe ho fatiny ange sika e. Ka sao dia tokony hiandra izany fotoana hijanona izany tokoa aloha ry felana vao tokony miditra any tsy misy an'izany ry reto a. Zao mihitsy ny fotoana rararotanako. Voay ho any trano dia andao sika androso fa miandry antsika ny ady. Andrasa fa avoaky ny trano e. Zay. Oay, to mampatahotra be ry reto a. Jereny hoe ty masina fa mivandravandra fotsiny e. Aza miemotra fa andao mandroso ihany e. Dia meo aty ireo zavatra nasaiko netindry e. Ireny ary Aresy madame Bakolo teo e. Ity ay e. Ataorinanareo aty any ange ay e. Hoaizinareo. Mo tsy fantatrareo fa azany mahery indrindra. Mahery. Ataonareo iny reny zavatra entinareo reny. Ataonareo iny. Ory sandy a, eto aty ny Lacroix iny e. Dia afafahazo any aminy rano voasana ainge ndry e. Ento mivoaka ato iny. Ento mivoaka ato reny fa aza entina atao amiko ato. Tadolosa anganareo. Tsy maintsy ataonay aminao reto e. Ka mandidy anao a, miala amin'ny olona io. Adala anganao, adala. Toerako efa tsara ato mitadiavinao anako. Miteny anao tsotra zany a. Ka rehefa mafloa ianao a dia iny ary tatazo. Ary to kapohandry amin'ny Lacroix eky voany maratra izy ka. Mbola hotobahako amin'ity rano voasiny ity ary izy mba hatserovany saina tsarako. Mity indray manaraka. Aza mamety tamiko. Mbola iza re zany e. Tsy avelako mihitsy ianao raha tsy miala ao amin'ny olo io e. Indray koa e. Tena mitady mihitsy engenanao zany. Andaso fa. Tandremo fa avy manatona antsika nge izy zany e. Tandremo. Aza manatona azy ianao ry madame Bakoly a. Azoneo ange ianao e. Fa maninona ary ianao manao toy izao ry bary a. Tsy tia atsony ve ianao e. Tsy fantany re zany ry madame Bakoly a. Tsy izy mihitsy ange io miteny amintsika io fa ilay fanahy ratsy mipetraka aminy. Aza manatona azy hoay ianao. Tsy fantatro ve ary bary a. Aza manao toy io ianao. Tandremo. Kay, azony a. Aza roetinao toy io ny voloko. Marary a. Bary a. Marary a. Voatazony amin'ny volony madame Bakoly marina. Ary tena tsy mijanona sy ny tehamaina. Marina raha tsy mahatero io raha tsy vita aingana ny ady amin'io. Andaso fa lemako amin'ny rano voasana indray. Zay. Fatiny eo ange ianao ry felana e. Atao ahoana io e. Andaso fa avavaka sy antso fanampiana amin'ilay mahery aloha sika e. Ando ity e. Kay marary e. Vonjeo ary reto a. Andao aloha andositra kely tsika ry sandy ary anomboka ny fivavahana. Dia atao vaingana ity fa maty io ange io e. Ao fa ataontsika. Eo ary manomboka fivavahana dia miaraka. Dia toy izany daholo ny zavatra netrehanay ry tiana ka nefara tamin'izao fanafahananao izao. Somary mafimafy ihany kanefa dia tsy maintsy natrehana satria izay no hitanay fa farafanavotana anao. Tsy ho nisy mantsy izao fifaliantsika izao raha tsy niatrika an'izany izay. Fisaorana lehibe mitafotafo natolotra anareo sandy a. Mahery fonareo ka afaka resoresinareo mora foana iny olana lehibe ny anjady tamintsika iny. Fa aiza aloha izao ny zanako e. Iny re izy nitrotrony felana iny. Ka nahoana ny tsy nentina taty e. Mba efa tia handray azy ange ahy e. Ely izay sarahana izay. Ndry ay tonga tiako iny madame Bakoly. Eny izy mihitsy ange ny tena nanampy anay faran'izay ka natonga anao tafavoaka ny fonja ohatran'izao. Ary bary mba nanao ahoana? Menatra izy dia tsy te hifanatitra tava amintsika rehetra e. Lasa ny tany lavitra any izy. Fa ano no hanorina fiainam-baovao. Ka
nanao ahoana ny fanambadiana izy sy madame Bakoly raha izany ka? Mbola naraka azy ihany koa izy fa izao famohananao teto izao ihany no nandrasany teto re. Ka rinao zany ro fananambe amin'ny madame Bakoly reo? Reo ange ka efa misoratra amin'ireo zanany daholo ry zareo no maso mandidy amin'ireo. Sady efa nisy didy miafina navelany rainy koa nge amin'ny zareo fa raha misy ny fahafatesany dia ireo zanandreo ny tompony. Ay, dia tsy manana amin'ireo zany madame Bakoly fa miala maina. Mahazo mipetraka ihany izy ny didim-pananana fa mandra-pahafatiny dia mizaralova amin'ireo zanandreo raha toka ka tsy manambady tsony, fa raha manambady kosa zany dia afaka tsy mahazo mipetraka tsony fa han'ny ankizy madidy io ny fananana rehetra. Kanefa ny manambady no fidiny. Dia izay no mahatonga ny zareo tsy maintsy miala ao Eny dia anorina fiainam-baovao any amin'izay aleny any tokony izany zareo ka. Izay indrindra. Ary tsy ry zareo ihany ange fa natsika koa azy izao dia mba anorina fiainam-baovao manomboka izao Sady efa tsy navelan'ny dokotera hiala tsony satria nahafa-po azy no izay nataoko rehetra tao. Dia ho lasa infirmiera zany ianao. Ary tsy hijanona amin'izay ihany ary fa raha mbola velona koa ny haiko dia hiezaka hanao fianarana ihany ka tsy avelako raha tsy tonga dokotera koa. Engany zany fa andao amin'izay isika aloha eny amin'ny zanako fa efa tia sangy amin'ny mafy mihitsy aho zany ka. Tanteraka azo ny zavatra rehetra ry izy menakavy ka any sisa lazaiko angamba dia ny firaritsy ho anareo rehetra engany ka samy hotahian'Andriamanitra sika rehetra ka mba ho afaka samy hanorina fiainam-baovao any amin'izay tany tiany hoterana any avy Isaorana anao zany tsodrano mahery zany ry madame Bakoly fa mbola misy zavatra ray ho aty manitikitika an'saiko ka tiako hovalianao. Inona izany? Indray andro zay ianao toa tazako mifampitatana tamin'ny dokotera fidy ka izay ny somary nahagaga. Ay ve Misy fifandraisanao manokana ve eo aminao Suisse eo amin'ny ara-pitiavana ohatra? Ay ve zany raha ny aminay sy dokotera fidy indray ny tianareo fantatra dia tsotra ka ny fampitatana tokoa izay saingy ny fifandraisan'ny foa maha-piavana anay no nahatonga an'izany. Mpiavana zany nareo? Zany tokoa kia zanak'olom-pianadaka izahay saingy tsy mifankalala hatramin'izay fa raha tsy nisy an'ireny zavatra hafa mahafao ireny dia tsy mifankalala mihitsy izay ko sady tsara ireny ny ratsy satria nanova zavatra maro ka zao ngamba no azo ilazana azy hoe ireny zavatra rehetra nitranka tamintsika ireny no toy ny asidra nisidrana ny fiainantsika ka mahatonga antsika amirapiratra toy ny volamena voasehatra any irina ko tsy very maina akory ireny fa sady nampianatra antsika no nanadio ny fiainantsika ko diso hoe raha milaza hoe asidram-piainana ireny. Ny farana teo ary ilay tantara no soratany Jery Manuela, tantara nampitondray ny lohateny hoe Asidra am-piainana. Nainonareo ny feony Ida Soly ary Liv niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatotosa.